solombavam-bahoaka zany dia hoe avereno le abrogation an'le article 20 zay fotsiny dia tsy haiko zay mbola manakambara misy an'le wake up Madagasikara nanao antso nanohanatsika dia efa ho ivelany ao misy olon-tsotra maromaro zareo nefa tsy avelan'reto an'reto miditra dia aleotsika hivoaka any alohany 15 minutes ary zareo no afaka hijanona eo dia mandritra ny 15 minutes tsika hijanona hivoaka hitsangana mpilaminanao ivelany eo ho hitan'ny olona hoe ireo tsika mpanao gazety mifanohana dia rehefa avy eo tsika miverina miditra ty. Dia io zany no tsoahan'ny gouvernement satria izy moa no manolotra an'ilay ritsan-teny ety am-parlement dia io no hitoloman'ny mpanao gazety amin'izao fotoana satria loza mitatao amin'ny mpanao gazety sy ho an'ny rehetra izay misirasira eo andinin'ny faharoapolo amin'ny lalàna 7 ohatratra heniny lalàna tolo-dalàna amin'ny ankapobeny ihany koa izay tsy dia voaresaka firy misy andininy sasatsasany somary enjakenjana ihany koa fisehony satria mety ho voahenjika hatramin'ny mpanao gazety ary giazana hatramin'ny fananany raha toka tsy tontosa ny fanefanan'ilay sazy isan-karazany ireo izany hoe raha alaitsika sary an-tsaina manana endrikendrika ohatran'ilay fepetra amin'ny dinampiara izy io hoe olona anankiray nitratra mangalatra dia hatramin'ny rafozany sy ny zotany asena manonotra daholo raha ohatra ka tsy afaka manonotra izy tovitovy amin'izay zany le endrika le izy farafahakeliny zany reny tokony andresena lahatra amin'ny parlementaire mba asiany fanitsina satria azony atao tsara mitondra fanitsina amin'izy io. Misy azo atao tsara mihitsy fa ty le resaka famonjany ty moa no tena mavesatra ny lao anatiny mahatonga antsika hoe anao an'le olona. Tsy tokony ho directeur de communication fa finiavana koa zany te ikendrena hoe misy olona mety sady manam-bola ny tokony ho tapenam-bava dia ndao coincenany amin'le article 85 io ka aminay zany tena important koa ny mba ny tena mana zany tokony le version initiale avy any am-panao gazety ny tazominy
fa tsy hovaina arakarak'izay hitany zareo hoe tia ny fomba zany ary zay azonay mihitsy na tonga andreo hoe alefany any amin'ny senalo le izy vo alefany aty aminareo satria moramora ho an zareo mampasy an'izay ihany dia ohatrany somary efa devant le fait accompli anareo aty amin'ny assemblée zay ny tena mba anatenanay anareo zany tokony PDG antehfa tokony any frantsa hoe no directeur hoe misy amina directeur de publication dia sarotsarotro ohatrany hoe mifamatotra ihany zany le izy a zay ny angatahanay hoe ianareo no tena faraherinay ary nonay a fa tena mitondra ny etaetan'ny mpanao gazety sy ny etaetan'ny vahoaka satria tsy mpanao gazety any a fa fahalalahany asa fanaova gazety fahalalahany faneho-kevitra izao zavatra atao zao a ka mahavoasarivotra ny olona rehetra ka dia mingavy atanandroa zay a ary matokony fahendrenareo dia matofoloa ary zao fandraisanao anay zao a dia efa zava-dehibe ianareo atao maharitra dia heverinay fa efa miohon-kevitra aminay sady ianareo Eto zany miatrika anareo eto zany tsara hoe mifankafantatry ihany koa izy zany andramatoa zavatra melo hermanina reo lefo intermerapirenena menary mitaritamin'ny Thomas manaraka azy io andramatoa renovation Adrien izy no testora faharoa ny première pirenena sady zebikely vangaindrano manaraka azy eo gamba tsy velanareo ihany koa ny ato amina temerapirenena moa dia antsika rehetra tranom-bahoaka ty ka rehefa misy zavatra zay maharary ny vahoaka dia manatona ty ary dia isorina anareo ary zany mifampilavanareo manatona ty satria izy reheto zany no lazaina fa hoe sombam-bahoaka asotena ny vahoaka ihany koa eto amin'ny firenena indrindra eo lafiny fanaova-dalàna zany ka matetika zany anareo dia rehefa zava-dehibe ny fihaonana toy izao indrindra satria matoa ianareo tonga ihany koa dia mitondra zavatra zay mampiahiahy anareo maharary tsy ianareo ihany fa mieritreritra ny ho avy ny fanaovana ny asa fanaovana zany eto ho an'ny taranaka farmaniny ka io anatren'izany dia voaray ireny zavatra maharary anareo ny hetihetanareo ny fanaovan-dalàna moa zany dia tsy rehetrarehetra fa mandalo dingana maromaro tonga le texte le volavola'n-dalàna avy any dia mandalo vomiera misy vomiera maharitra zay miara-mandinika anio rehefa vita ny fiteneny vomiera dia mandeha amin'ny firenena azo misy marotrena ihany koa dia eo zany misy ny fifantarozan-kevitra fifanamindrisendahitra dia ny maro anisa ihany koa zany manao azy fanampan-kevitra ka eo anatrehan'izany dia voaray reny zavatra teninareo gamba zavatra raha amin'ny lafiny andimy no izy andiminy anankiroa lehibe tena tianareo tenena dia fahavalo sy roanjato sy fahadimy valopolo zay ny voalaza teo fa ny tena fehiny ihany koa dia hoe karazana hoe dépénalisation ny resaka adresse zany dia voaray reny reto namana zay miara-manasika ireo koa dia mba miaritra reny ihany koa dia io zany zay zany andraikitra zay tokony fanandrefiana zay lana zavatra tena zay rehefa dia makasitraka makatena ary tsara ihany koa zany ny fifanakaroza toy izao satria tsika hito amin'ny firenena koa dia mila zany raha ny lalàna moa na dia saranahona raha ohatra ka tsy azo ampiarina dia zavatra fa ny zavatra fotsiny zany milo zahay fa tsy hoe ty hanana ny ratsy akory no hifanakarozatsika hevitra eto fa ty hanana ny tsara mba havela ho an'ny taranaka fahamantina ka voaray zay dia makasitraka makatena anareo fa dia ho raisinay zany izay andraikitra tokony fanandrifanay anatrezy zany le mandeha ny antemerapirenena dia lapan'ny vahoaka ty sotenan'ny vahoaka zay ato tsy
hoe akory ino ma zany fiandrianana na zavatra saly aminona fa dia ampasina amin'ny vahoaka avana vahoaka sitsy raha ohatra ka aina roato resorina nareo tsy sarasary natoraty tonga eto nareo dia manatona ny solotenanareo edeko fa tsisy ny manina ireny fa zonareo no tonga ary akidina ihany koa zany fampiaina satria vahoaka no tadiavina zay misorsanareo na fofotoana ihany koa mety lavitra amilalakoda zao avy amin'ny lavitra tena hasaty za hoe lelenareo sary eto sary le namana ny boka miatra aiza zareo melala le nareo ihany no alainy namanareo saly eto misotra betsaka miady ho atsika rehetra fa tsy ho anay ihany ok saotra indrindra manasanareo koa zay mba hiatrika ny inty satria fivoriana azo be sy ny maro atrena ny ataonay ao ay d'accord ok saotra aza dimo mandeha rehefa tonga le chance plénière mivoaty ato le code de communication filohan'ny antemera-pirenena sy le nataontsika tetỳ amin'ny antemera-pirenena androany ny ampiny bromaharitra moa zany no nandray an'le solotena ny mpanao gazety teo a tsy niovany resaka ampiverena ao anatin'le code de la communication zay tonga ety amin'ny antemera-pirenena le fanafoanana n'le article 20 amin'le loi sur la cybercriminalité misy lalàna hafa ihany koa mbola azo edim-barotra azo edina hevitra fa iny aloha zany ny tena maika ho antsika mpanao gazety satria iny zava-doza na tsy ho an'ny mpanao gazety fa na ho an'ny olon-tsotra ary amin'ny akapobeny a ny antony hoe zava-dehibe le fionana tety a satria tato amin'ity lapity ny ministra ny fifandraisana tamin'izany fotoana zany no nampanantena tamin'ny solombavam-bahoaka nampanantena tamin'ny vahoaka malagasy fa ho foanana io article 20 ny loi sur la cybercriminalité io ary niteneniny tamin'izany fa ilay code de la communication no anafoana azy amin'izao nefa tsy tanterahany zay manantena zany tsika fa hanao ny asany hanao ny andraikiny ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara satria mba tsy hisy tsony zany mpanao gazety higadra nohon'ny asa zay ataony zany mba tsy hanova kody indray tsika afaka roa taona na afaka hery taona fa mba aritra le lalàna dia tamin'ny ankapobeny a voazava voarain'ireo solombavam-bahoaka zay niaonareo a ny afatra avaty amintsika mpanao gazety miandro zany tsika hoe inona no ataony fa mandra-piandro zay zavatra ho ataony a tsy maintsy hitoy foana ny fifampiresahana ary raha mbola azo ataony manao tsindry mafimafy kokoa hoe avereno foanana ilay article 20 ny cybercriminalité ny resaka akoatr'izay dia fandrebirebeny hoe tsy azo atao zany tsy manara-dalàna zany lalàna firy no lalàna efa nifoanany lalàna teto Madagasikara rediredy ny akoatran'izay dia zay fa dia misaotra antsika rehetra tonga maro a androany a isaorana ny olon-tsotra indrindrindrindra nanampy ny mpanao gazety a dia mbola mitoy foana ny tsindry ataontsika mandra-pa azo vokatra mafapo saotra tompoko akoatran'le ay akoatran'le article hoe fanesorana n'le article 20 dia nisy ihany koa le hoe ny directeur de publication a dia tsy maintsy tompony orinasa na actionnaire majoritaire ao amin'le orinasa gazety iny koa zany dia nitsindriana hoe iny a fanovana ny entiny olona tenenosy iny koa dia zavatra tsy mandeha amin'ny loniny satria tsy ohatr' zany ny fomba fandrarana amin'ny asa fanaovan-gazety mety manam-bola le olona
fa izy ane tsy mahay an'le asan-gazety ahoana ny eritreretanareo raha pitso raha afaka pitso mety ohatra hoe tsy fantatro TF1 ohatra investir aty Madagasikara dia mieritreritra ve nareo fa nitokony TF1 no directeur na publication eto Madagasikara zavatra tsy mitombony zany iny koa zany isan'ny anankiray izay hoe nazavaina tamin-drareo hoe zavatra nofinofo fotsiny zany fa misokatra ny ady-hevitra ntsika mbola manohy ny tsindry atao amin'ny parlementaire mba hatafavoaka le izy isaorana ny tokon-gazety ny GTIM izay nanampy atsika tety amin'ny Assemblée nationale ary namoaka fanapa-kevitra ihany koa manohana ny fangatahana izay ataontsika